ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Ry ava-malala ao amin'ny tompo izay mihaino ny radio vaovao mahasoa amin'izao fotoana izao dia mbola tononona aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo mihoatra noho ny fahalalana rehetra, ny fitiavan'Andriamanitra raintsika ary ny fampaherezan'ny fanahy masina. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako izay manohitra anao ny fandaharana, dia alohan'ny hamakiantsika ny teny dia andeha itsika mbola hiaraka hivavaka metraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fandaharantsika, dia hiaraka hivavaka tsika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, Andriamanitra tsara indrindra ka mbola ny famindram-ponao no mbola tsy mahalany taringana anay, ary ny fahasoavanao no antony ivelomanay. Misaotra tompo noho ny tombon'andro lehibe izay mbola omenao anay amin'izao fotoana izao ndraika, ahafahanay mianatra eo anatrehanao, ahafahanay mankahery amin'ny alalan'ny teninao. Tompo, mangataka aminao zahay mba ny fanahy masina no hitari-dalana anay ary hampianatra anay ny teninao, mba tena ho tonga fiainanay ny teninao ary ho tonga hery ho anay. Dia ianao tompo no efa mitany teninao, ary ianao koa tompo no efa mihay an'izao fandaharana izao sy ny fikarakarana ray manontolo, dia apetraka eo am-pelatananao tompo ianao no hiaro, dia ianao koa tompo no mbola anambina anay amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no angatahanay an'izany vavaka izany. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo izay mihaino an'izao fandaharana izao, ny teny angalantsika ny fampaherezana avy ao amin'ny teny soratra masina dia ny Jaona toko 20. Jaona toko 20 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 17 ihany. Jaona toko 20 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 17. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny anaovana ny vakiteny manao hoe: ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina kany amin'ny fasana Maria Magdalena, ka nahita ny vato voahaisotra amin'ny fasana. Dia nihazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy, ka nanao taminy hoe: nalain'olona tao am-pasana ny tompo, ka tsy fantatraizana metrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana, ary niara-niazakazaka izy roalahy, ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka mihoatra amin'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambapaty nipetraka teo, nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo. Ary ny mosoara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana, ary nahita ka nino, fa tsy mbola fantany ny soratra masina, fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary raha nitomany izy dia niondrika ka nitsirika ny tao am-pasana, ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo. Ny anankiray teo andohan'ilay nandrian'ny fatin'i Jesosy, ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy: raha vehivavy, na ahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy: satria nalain'ny olona ny tompoko, ka tsy fantatro izay nametrahana azy.
Ray masona, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry ava-malala ho amin'ny tompo. Ity tenin'ny soratra masina ity dia ry amin'ny soramandry ery zany. Ao amin'ny Jaona 20 io ny soramandry na ny hoe lohatenin'izy io dia ny hoe ny nitsangan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehoany tamin'ny mpianana. Rehefa nandeha izay ry havana ny herinandro masina. Rehefa nankalaza ihany koa tsika ny Pasika, efa nandresy ny tompontsika, efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary efa lasa niakatra any an-danitra izy ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray dia efa nomena azy koa ny fahefana rehetra ary tsy misy anarana fa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy no andolian'ny lohalika rehetra sy eken'ny lela rehetra. Ry ava-malala ho amin'ny tompo, amin'izao andro izay mbola natsiarovantsika ny Pasika izao, tsy mbola lavitra akory dia io perikopy io no andeha angalantsika fampahirezana. Raha mamaky itsika teo amin'ny Jaona 20 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 dia nisy toe-javatra nitranga tahaka izao rehefa lasa nakany amin'ny fasan'i Jesosy Kristy Maria Madalena dia gaga izy raha nahita ny vato izay tsy nisarona intsony tsy nihidy intsony zany ny fasana satria ilay vato dia voaisitra tamin'ny fasana. Izay zany ilay tantara eto. Dia raha nahita ny vato niataka izy voaisitra tamin'ny fasana dia niazakazaka izy nakany amin'ny Simona Petera. Niazakazaka izy zany niantso an'ireo mbola mpianatra Jesosy teo amin'ny manodidina, izany hoe niazakazaka izy nitady famonjena na nitady olona izay hoe miaraka ao anatin'izany fahafatesana sy alahelo Jesosy Kristy zany. Tsy niazakazaka tany amin'ny manam-pahefana izy tsy niazakazaka tany amin'ny Romanina izy na tany amin'ireo fariseo hoe nataonareo aiza ny fatin'ny tomponay, fa lasa izy niazakazaka tany amin'ireo namany. Inona ry ava-malala ao amin'ny tompo no azo tsoahantsika ao anatin'izany. Ny azo tsoahana ao anatin'izany ry ava-malala ao amin'ny tompo dia matetika tsika rehefa sendra olana, matetika tsika amin'izao fotoana sarotra vanim-potoana iainantsika izao rehefa mitady olona hizarana, mitady olona hiazakazahana, anatonana ary olona mahafantatra tsara ny olantsika, mahafantatra tsara ny zavatra iainantsika. Ny Maria Madalena zao teto dia Petera, satria Petera malala tsara ny zava-nisy ary tena mpianatra teo foana nahita ny fiafaran'ny tantaran'i Jesosy Kristy. Hifampizara, hitady hevitra. Dia ry ava-malala ao amin'ny tompo, tsy ratsy ry havana miazakazaka any amin'ny olona satria izay no maha-olombelona antsika. Navela hiaina teto ambonin'ity tany ity tsika ry havana mba hiara-konina. Ny kristianina tsy nalany Jesosy Kristy teto, fa raha nivavaka ho an'ny kristianina Jesosy Kristy dia nivavaka izy ny hiarovana antsika kristianina, hiarovana ny azy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ka fampahirezana zany azontsika tsoahana amin'izany ry havana dia izao. Tsy nalany tompontsika eto amin'ity zao tontolo izao ity, fa eto mihitsy tsika no anehoany ny alehibiazany, anehoany ny fahagagany, anehoany an'izany hoe Jesosy Kristy mahagaga, mpanolotsaina, Jesosy Kristy tompon'ny tompo ary mpanjakan'ny mpanjaka.
dia ry hava-malalao amin'ny tompo. Tsy ratsy ho iaho teo ny makany amin'ny olona izay hoe fatatsika fa miaraka ombonantoka amintsika. Mahalala tsara ny olantsika, mahalala tsara ny fahoriana miaraka miara ory amintsika. Tena ilaina izany ry havana. Fa teto ry havana dia izao. Rehefa natsoina kosa ilay mpianatra Petera dia nanjavatra nitranga. Ny zavatra nitranga ry havana dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray. Ilay mpianatra anankiray dia nakany amin'ny fasan'ireo. Niara niazakazaka. Niara niazakazaka izy roa lahy. Dia ilay mpianatra anankiray niazakazaka ny ohatran'ny Petera ka tonga aloha tao amin'ny fasana. Ina indray ry havana no zavatra fampahirezana azontsika raisina amin'izany. Ny fampahirezana azontsika raisina amin'izany ry hava-malalao amin'ny tompo dia tsotra ihany hoe itsika ve raha misy maheno olana amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy eto ny olana, nanana olana. Satria amin'ny fijery izany dia hoe tsy hita ny fatiny Jesosy Kristy. Raha tsy haka zavatra sarotra takarina be. Fa eto izany dia hoe ilay vatana mangatsiaka ny Jesosy Kristy tsy hita. Manahoana tsika malagasy rehefa ohatra hoe nisy nangalatra ny taolam-balo ny razantsika na ohatr'izany. Izany amin'ny malagasy dia tena mahamay izany ary tena mampahory. Fa ry hava-malalao amin'ny tompo. Na nahoana ny toe-po eto. Ny toe-po nitranga ry havana dia izao. Ilay mpianatra tian'i Jesosy Kristy. Samy niazakazaka Petera sy ilay mpianatra. Fa ilay mpianatra tian'i Jesosy Kristy tonga taloha tany amin'ny fasana. Satria nanezaka mafy izy noho ny fitiavany an'i Jesosy Kristy. Nanezaka mafy izy hoe nakaiza ny vata mangatsiaka an'i Jesosy Kristy. Ry hava-malalao amin'ny tompo. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana. Manahoana ny fihazakazahantsika ao anatin'ny fitiavana an'i Jesosy Kristy. Manahoana ny fihazakazahantsika ao anatin'ny fitiavana an'i Jesosy Kristy. Andao andiany tena kely. Andao isaina kely hoe manahoana marina. Mizaha ve ilay mihazakazaka tonga aloha. Petera tsy hoe tsy tia. Tian'i Jesosy izy matoana andeha niazakazaka. Fa mifaritany soratra masina mihitsy hoe ilay mpianatra niara niazakazaka izy roa lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka ny ohatran'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Izy io mpianatra anankiray io hitanao eo amin'ny andininy faharoa io hoe mpianatra tian'i Jesosy. Ry hava-malalao amin'ny tompo. Vanim-potoana fandiniana izao. Miazakazaka ve tsika amin'i Jesosy. Dia ho tohizantsika ny famakiana ry havana. Ny zavatra nisy teto dia samy nahita. Izany ny zavatra nitranga. Samy nahita hoe tena tsy ao ny vatana mangatsiaka an'i Jesosy. Dia rehefa nahita hoe samy tsy ao ny vatana mangatsiaka an'i Jesosy, dia inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga ry havana dia efa avy nanao ny fanamarinana rehetra hoe tsy ao ny vatana mangatsiaka ny tompo. Dia ny zavatra nisy dia lasa ny mpianatra nody tany aminy. Lasa ny mpianatra nody tany aminy. Maina entina alahelo. Lasa ny mpianatra nody tany. Inona ny mahatonga an'ilay fahamainana ry havana? Ary inona ny fahatongavana hoe lasa nody tany aminy? Satria tsy hita Jesosy Kristy. Satria rehefa jerentsika ny tenin'ny soratra masina eo ambony eo dia manazava hoe
Jaona 2:20 hoe fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy ny amakitsika an'izay hoe fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Ny tsy fahafantarantsika ry havana ny tenin'ny soratra masina dia mahatonga antsika mody maina, mahatonga antsika lasa mody any an-trano, mody any aminy, mahatonga antsika ho ketraka ary indrindrandrindra ry havana amin'izao feo ana ambulance mihetsero izao, feo any vaovao ny miakatra ny cas confirmé, miakatra ny zao ny réanimation, jombojon'ny hôpitaly, izany feo rehetrarehetra izany ry hava-malala ho amin'ny tompo. Mampangotsika izany ary mampatahotra izany, mampiorohoro izany ry hava. Fa eto ny teny amintsika. Mila mahafantatra ny teny soratra masintsika. Fa noho ny tsy fahalalantsika ny tenin'ny soratra masina, ohatran'ny tsy fahalalan'ireto mpianatra ireto ny tenin'ny soratra masina hoe tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Raha nalala an'ilay tenin'ny soratra masina anie ry hava-malala amin'ny tompo ireo mpianatra ireo tsy lasa nody tamin'ny aminy fotsiny, fa mety nampahery amin'ny Maria Madalena ilay vehivavy niantso, niazakazaka niantso na hoe vao niteny tamin'ny tany an-trano fotsiny ary izy nisy an'izao ary amin'ny fasana, fa nolay tsy fahafantarana an'ilay soratra masina ry havana. Ka ry hava-malala ho amin'ny tompo, andehantsika hangataka ny fanahy-masina mba tena hampianatra antsika ao anatin'izany hoe fahafantarana ny tenin'ny soratra masina izany. Satria araky ny voasoratra ao amin'ny Efesiana ry hava-malala ho amin'ny tompo, izay miteny hoe ny teny sabatry ny fanahy, tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy. Fa rehefa tonga ry havana ny andro mahory, iny tenin'Andriamanitra iny lasa sabatry ny fanahy. Misy teny isan-karazany ao anatin'ny tsirairay avy. Maty ianao, tsy mety ianao, zao ianao, tsy avotry nareo. Fa ahoana ry havana ny tenin'ny soratra masina? Tenin'ny soratra masina ry havana dia miteny hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Ary na dia fotsy volo azy ianao, izaho ihany ny zairana aminao. Raha mitany rano ianao, tsy hampaninona anao izany. Ry hava-malala ho amin'ny tompo. Fa itsika ry havana, rehefa tonga ny ady mafy, rehefa tonga ny feo isan-karazany, sady tonga ny mpangorongoro, mpanahià, tena ny zava-misy, adinontsika ny tenin'ny soratra masina. Lasa niazakazaka any amin'ilay mpiaraka ombonantoka amin'ny fiainantsika, izay tsy maharatsy azy. Fa tsy fantatritsika ny tenin'ny soratra masina. Ka ry hava-malala ho amin'ny tompo, andeha itsika hangataka ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina ihany no afaka mampianatra antsika, no afaka mampatsiaro antsika, ary afaka ihany koa manome fampahirezana antsika ry havana. Angatao ny fanahy masina izao ry havana. Na aiza misy anao, andehantsika hivavaka. Angataka anao izay fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ianao no mpampianatra anay, hitari-dalana anay, ampatsiaro anay rehefa tena ao anatin'ny fizahan-toetra mamay izahay, ary hanome fifaliana ho anay, ary hanome fihedanam-po anay. Ifona anay
ny tsy firarahina ny teninao Andriamanitra. Ifonanay ny fanaovanay tsinotsinona ary ifonanay ny fandehananay araka ny fahitana masonay. Tompo, mamindrafo aminay, mamela ny elokay. Fa amin'izao Tompo dia mangataka aminao zahay. Ny fanahy masina ny Tompo moaka ampianatra anay ary hitari-dalana anay mandrakariva mba hahafantarana ny sitraponao. Amen. Andeha ry hava-malalao amin'ny Tompo ho tohizantsika ny fangalana ny hafatra dia ny zavatra nitranga ry havana dia misy toe-po azo ampitahaina eto. Ny zava-nisy ry havana dia rehefa tonga ny fotoana hoe tsy hita ilay vatan'ny Tompo, inona ny zava-nisy? Lasa Petera, lasa ny mpianatra tian'i Jesosy, lasa ilay mpianatra anankiray efa tonga aloha teo, lasa zany ny mpianatra. Inona ny zava-tranga dia nody tany aminy. Fa ny zavatra nisy kosa nefa ry havana dia izao: fahamariny janona nitomany teo ivelany fasana. Fahamary ry havana tsy nanana fo hiala teo amin'ny fasana. Ary izy tsy vitany hoe tsy nanana fo niala teo fa nitomany teo amin'ny fasan'ny Tompo izy. Niondrika izy ary nitsirika tao am-pasana. Fa rehefa tsy niala teo izy, nijanona teo izy ry hava-malalao amin'ny Tompo, dia inona ny zava-nitranga? Nahita anjely roa izy nitafy lamba fotsy mipetraka teo. Dia ny anankiray teo an-doha tamin'ilay nandrify ny fatin'i Jesosy, ary ny anankiray teo an-tongotra. Dia ny zava-nitranga dia niresaka tamin'ilay anjely, niresahan'ilay anjely izy hoe raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy: satria nalain'ny olona ny Tompo ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, ao anatin'ny alaherinao, ao anatin'ny fitadiavanao an-dranomaso an'i Jesosy Kristy, dia tsaroviny teny soratra masina hoe tonga aminao ny teny: raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Io ranomasonao io ry havana, mampalahelo ny Tompo koa io. Io ranomasonao io, io alahelinao io ry havana, malahelo amin'io koa ny Tompo. Aza andehantsika tsy hanana fisainana hoe fa aiza ihany Andriamanitra, tsy hitany ve izao aretiko izao e, tsy hitany ve izao fahoriana izao e? Eny ry havana, izay aloha no misy, io aloha ny eo. Fa eto ny teny soratra masina dia milaza amintsika fa nanontany ny anjely, nanontany amin'ny Maria: raha vehivavy. Dia ry havana, sao koa raha mitomany ianao dia tonga aminao ny teny Tompo: nahoana no mitomany ianao? Nahoana ianao no mitomany? Velona nge ny Tomponao e, velona ny Tomponao, velona ny Tomponao. Dia rehefa miteny izy hoe satria nalain'ny olona ny Tompoko fa tsy fantatro izay nametrahany azy, dia inona ny zava-nitranga? Rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahitany Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany ho Jesosy. Hoy Jesosy: raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Izo ny tadiavinao? Nataony fampiandry izy ka hoy izy tamin'ny Tompoko: raha ianao no naka azy teto, lasa ho amiko izay nametrahanao azy. Ary izao dia haka azy ho Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy anao hoe, nanao teny Hebreo hoe Rabony, izany hoe mpampianatra. Hoy Jesosy taminy: aza manendry fa tsy mbola niakatra any amin'ilay ao
fa mandeha makany amin'ny rahalahako ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitra reo. Ry hava malala ho amin'ny tompo. Rehefa nitomamy Maria, rehefa tsy namela fa nanontany, tsy namela fa nitady niala nenina hoe aiza ny fatin'ny tompoko. Fitiavana izany ry havana. Dia Jesosy Kristy mihitsy ny tonga teo aminy hoe nahoana ianao no mitomany? Dia ry havana, izao Jesosy Kristy koa manontany ianao, nahoana ianao no mitomany? Satria izao, satria mafy be, satria ohatran'ity, satria ohatran'ireny. Fa tadidio ry havana fa hitan'Andriamanitra ny tomaninao. Fantatr'Andriamanitra ny fahorianao. Fantatr'Andriamanitra ny zava-misy ho aminao. Za ry havana tsy afaka miteny hoe fa maninona ny avelona zao, fa maninona ny ataony zao, fa maninona ny ataony misy ty zavatra rehetrarehetra ty. Ny vilany manga ve hiteny amin'ny mpanao azy hoe za ataovy jobojobo, sa hoe za ataovy carré. Fa ny tompo ry havana mahafantatra ny tondrany azy. Fa tadidio ry havana. Andeha tsy hitady valy ny sarotakaritsika. Andeha tsika tsy hitady zavatra saropatarina be, lalina be, ohatra hoe satria tsy mandroso ara-panahy be, satria zao be, satria tsy hoy be. Fa tadidio ry havana. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mbola matoy izao atsika. Ary io fahasoavan'Andriamanitra io mbola tsy mahalany-dritra atsika. Nomeny ny zanany lahatokantsika ry havana. Aza atao matsatso ao an-tsaintsika izany teny izany ry havana. Efa 4 taona izany foana ny eny, efa 4 taona aza atao matsatso ry havana. Efa 4 taona ny hainonao an'izany. Fa androany hiaino, raiso, ary matokia, mino. Satria ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy no ananantsika finoana. Ka ry havana, novidiany lafotsika. Novidiany tamin'ny rantsika ary novidiany tamin'ny aina. Ohatra ny ahoana ka izany hoe nanatrehan'i Jesosy Kristy an'izany hoe lalan'ny hazo fijaliana izany. Ho antsika anie ilay lalan'ny hazo fijaliana fandinihan-teny, fandaliana mpinoany. Fa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy, Jesosy Kristy ary ry havana nivavaka intelo tamin'ny ray analan'ilay kapoaka fa nefa kosa tsy nanota fa niteny hoe fa aoka ny sitraka ao natao fa tsy ny sitraka. Dia ohatr'izay ry havana, izy ary zanak'Andriamanitra. Nandalo fahorimbe. Tia milaza mihitsy ry hava-malala amin'ny ao anaty baiboly hoe fa fifalimbe nanatrehan'i Jesosy Kristy an'izany hoe eny amin'ny hazo fijaliana izany, omboany amin'ny hazo fijaliana izany, ny voafelaka izany, nirorana izany, na koa hoe nasiana ny satroboninahitra tsilo, na koa hoe nikapohana lamosina dia hoe isaky ny voakapoka izy dia memena faly be. Fa hirifirany ry havan'izany. Hirifirany ry havan'izany. Fa nanaiky hatramin'ny farany izy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria na izy koa ry teo ambony hazo fijaliana mbola niteny ray eo. Fa zao ry havana, inona ny zavatra nanaiky hatramin'ny farany ry havana. Ka ry hava malala ao amin'ny tompo. Sarotra manakatra ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fanahy masin'Andriamanitra no ahafahantsika manana an'izany fahatakarana. Fa nangatantsika teo fanahy masin'Andriamanitra ahatonga antsika hatakatra. Ary ny tena marina ry hava malala dia ahatonga antsika hakatoa. Io ilay fankatoavana io ry hava malala ao amin'ny tompo.
io ny tena angatahantsika. Fa zao ry havana amin'ity tapany faharoa ity dia efa niteny ny tompo hoe nahiditsika aho hoe raha vehivavy na ahoana no mitomany ianao. Io ranomasontsika io manaitra amin'ny tompo io a. Io ranomasontsika io a mahatonga ny tompo isehony. Tsy nisehony izy tamin'ny Petera. Tsy ny tany an-dalana tany dia isehony tamin'ny Petera. Fa i Maria Magdalena nitomany ary tena nanao viveriny ana hitady an'ny fatony Jesosy Kristy no nisehony. Ka ry hava-malala amin'ny tompo, itsika izay mampatsiaro an Jehovah aza sasatra andeha ry havana na dia reraka ary teny amin'ny tompo mandrakariva. Tompo, tomany afa zao. Tompo, loary ao anatrehany Jehovah ny fonao dia apetrao amin'ny eta mavesatra. Fa izy ihany manome antsika fitsarana, izy ihany koa no manome antsika amin'ny fiainana mandrakizay. Dia etoana ry hava-malala dia isaorana an'Andriamanitra lehibe ary tena maneho fankasitrahana antsika rehetra ny fahavitany tafika masina tany Batolahatany fotsy. Dia faharoa manarakarak'izay ry havana dia vita soamantsara koa ny andiany voalohany tamin'ny fifaninanana fota 7 tao amin'ny 2 mamsa lasa teo. Ka isaorana an'Andriamanitra koa sy isaorana antsika rehetra izay niara-niasa sy nandray anjara tamin'ny fanatotosana an'izany hetsika roko avana be izany. Ho azy irery ihany anie ny voninahitra ary mampafantatra antsika ihany koa mba hiditra ao amin'ny andiany faharoa isika. Efa afaka misoratra anarana amin'izao dia midira ao amin'ny ratsana fanantenana dia manantona ny mpandrindra rantsana fanantenana foibe sy ny komity faha 20 taona. Dia raha te ifandray aminareo dia mila antsoina zany ny laharana telefony ty ataoko amin'ny teny vazaha aloha ilay izy 033 07 482 27 033 07 482 27. Dia izay ny Airtel, fa ity indray misy telma 034 07 482 27 034 07 482 27. Dia hotahiny tompo manokana ianao dia tsarovy mandrakariva ary tompony tsarovy mandrakariva ary hava-malalao amin'ny tompo fa tsy miady irery ianao eto amin'izao tany izao. Ary tompo dia tiantsika ary izy efa niteny antsika fa fitiavana mandrakizay no fitiavan'Andriamanitra antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery any amin'ny voninahitra dia misaotra anao ny aino sy nanaraka hatramin'ny farany. Ampahalalao izay lalana tokony alehako. Ampahalalao izay lalana tokony alehako. Fandaharana totosain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.